Riavako malala ao amin'ny tompo, ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanavaozam-panahy ao amin'Andriamanitra. Fanavaozam-panahy ao amin'Andriamanitra. Zany no hitantsika amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 150, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 720 farany. Fanavaozam-panahy ao amin'Andriamanitra. Ity salamo ity dia mitantara indrindra ny fivavaky Davida raha nahatsiaro ny fahotany teo anatrehan'Andriamanitra izy. Davida izay miaiky heloka tanteraka, ambarany eto fa tsy misy fahamarinany na dia kely aza, ary toa milaza ary izy fa efa hatrany ankibon-dreniny, fony vao notorotoroana dia efa tao anatin'ny fahotana. Eny, nandova fahotana i Davida mpanjaka tahaka ny olombelona rehetra ihany. Raha ny fahotana izay tenenin Davida eto dia milaza fa lehibe dia lehibe ary manenika ny tenany manontolo, tsy afa-miala amin'izany fahotana izany izy, ary miaiky amin'ny tenany sy amin'ny fony, amin'ny fanahiny manontolo fa tena nisy fahadisoana nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Eto moa mampahatsiaro ny amin'ny nakany Davida any Batseba ho vadiny ity tantara ity, ka dia miaiky ny fahadisoany Davida mpanompon'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany dia asehon'i Davida koa nefa fa tsy ny fahotana no fara-fiainana, ary tsy ny fahotana no hipetrahana sy hitoerana farany ho an'ny voantson'Andriamanitra, fa misy ny lalana izay hialana amin'izany, misy ny lalana izay hioarana an'izany, ka dia manantena fanavaozam-panahy ao amin'Andriamanitra Davida. Manantena fanavaozam-panahy ao amin'Andriamanitra Davida. Zany no mahatonga azy miteny eo amin'ny andininy 10 ohatra manao hoe: amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avozy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Fantatry Davida fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no afaka manao famoronana vaovao, ny fanahy feno loto, feno pentina, feno fahadisoana, vontono heloka sy ny fahotana, dia angatahana fanavaozana ao amin'Andriamanitra. Misy dingana vitsivitsy izay tantarain'i Davida eto ny amin'ny ahatonga azy hanana izany fanavaozam-panahy izany. Eo ny dingana avy amin'ny tenany, dia ny fiekenany heloka, ny fanambarana fa diso izy, eny manaiky ny tsy fahamarinany teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa angatahany kosa ny avy amin'Andriamanitra mba hanavao ny fanahiny. Hitantsika misy dingana vitsivitsy, eo ny amin'ilay Andriamanitra ny famondram-po, ilay Andriamanitra mpamela heloka, diovy hisopa ho afam-pahotana dia adio, sasao aho ho fotsy mangatsakatsaka. Mampahatsiaro antsika ilay rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho mpanadio ny fahotan'ny olona. Fa ato anatin'ity vavaka ity koa dia mitalao Davida. Eny, mitalao izy mba tsy hoesorin'Andriamanitra aminy ny fanahiny. Zany no teneniny eo amin'ny 1:10 hoe: aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny famondram-po,
ary eo amin'Andriamanitra no afaka mamerina amin'ny laoniny izany fanahany Davida izay rotorotoky ny fahotana izany. Etsekilan'izay dia asehony Davida kosa ny fahavononany mbola hanompo an'Andriamanitra indray, ny fahavononany hanolo tena vaovao indray ka hanohy ny asa fanompoana izay efa nataony hatrizay. Hitantsika ohatra manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 farany, ny amin'ireo izay hetsika tiany Davida rehetra tao, irosoana bebe kokoa hatrany eo anatrehan'izy Andriamanitra. Tsy te hitoetra amin'ny mampanota azy fotsiny izy, fa aneo kosa ny mampanota voavela heloka ka vonona sy afaka miroso ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra indray. Mampahatsiaro antsika ilay zanaka adala izay efa very, eny efa maty fa hita indray, toa efa nandany ny fananany hareny, ny maha izy azy tany amin'ny filan-dratsy samihafa tany kanefa nahatsiaro tena hiverina ao an-tranony rainy, dia maneho ny fahavononany hiasa indray. Raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanaka intsony. Raisy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Ravako malala midika izany fa tsy eo amin'izay nanotana, tsy eo amin'izay nahadiso na namelokanao no tokony hipetrahana, fa ataony mihazakazaka manatona ny ray mba hahazahoana ny famelan-keloka, ny famindram-po. Atao izay anatonana ho an'ilay Jesoa Kristy mpamela heloka mba hiandrandra fanavaozana, ny fanavaozana ny fanahy, ary ihany koa ny amin'izay hahazahoanao mijoro hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, tsy sanatria ka nisy izay nahalavo na nisy izay heverina fa tsy inona tao dia tsy hanompo an'Andriamanitra intsony na hijanona amin'izay ny mahampanompo an'Andriamanitra. Efa noraisin'Andriamanitra ny fifonanao, efa neken'Andriamanitra ny fiekenao heloka, dia ndao zatsy izy miarena, mitsangana, mijoroa arak'izay efa tenin'i Jesoa manao hoe izaho koa tsy manameloka anao. Ry havana, aza manaiky ianao ho angolen'ny devoly ka hampahatsiaroviny mandrakariva ny fahotanao, ka ahatonga anao tsy hijoro, ahatonga anao tsy hiasa ho an'Andriamanitra. Aza manaiky izay hiasan'ilay devoly mpanetsikeloka ka hanambarany ny lasanao sy ny fahotanao rehetra, fa mety eza ho olona nohavaozina mandray ny fanavaozan'i Kristy ka vonona hiasa ho azy mandrakariva. Kristy no efa nanavao anao, Kristy no efa nanadio anao, Kristy no efa nanasa ny fahotanao. Eny, izy no efa nandray anao ho olona vaovao ao aminy indray. Meteza ho iraka vaovao hitory ny filazantsara ny Tompo. Dia hon'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra rainay eo amin'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao manokana satria tsapanay fa Andriamanitra manavao anay isan'andro ianao. Avaozinao isan'andro ny famindram-ponao aminay. Ary amin'ny teny ity raha afaka mivavaka eo anatrehanao zahay, dia mivavaka mitalao ho an'ireo ray aman-dreninay, ireo zokinay amin'ny finoana, ireo izay filoha sy mpitarika ny fiangonanao, ny filohan'ny FJKM, ny birao-piara-miasa aminy, ny mpiandraikitra foibe FJKM, ireo président synodal sy ny mpiara-miasa aminy rehetra. Tompo ampaherezo mba ho afaka hijoro ho mpanomponao marina tokoa amin'ny fotoana rehetra. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.